Sehatra hafa tanteraka kosa indray mbola misedra fahasahiranana hatrany ny orinasa Ambatovy noho ny fitotongan'ny vidin'ny nickel amin'ny sehatra iraisam-pirenena $100 ary ny faty antoka ho an'ity orinasa ity ka misy amin'ireo mpiasa izay nahato tamin'ny asany na irony antsointsika hoe chômage technique irony no voatery nahato tanteraka amin'izay sehatra ny asa izay. Mitony ezaka samihafa ataon'ny orinasa Ambatovy mba ampihenana ireo fandaniana isatokajiny. Mitetina amanjato ny tapitrisa $1 ny faty antoka raha nambaran'ny filoha-hevitra misahana ny fampandrosoana maharitra eo anivon'izany orinasa mpitrandrahana izany. Il va falloir qu'on continue à faire des efforts parce qu'aujourd'hui on continue à perdre des centaines de millions de dollars. Donc on a besoin de continuer à réduire nos coûts. Raha ny amin'izao no resahana dia tsy misy fikasana ampiato na andefa chômage technique indray andiana piasa vaovao. Aujourd'hui, tel qu'on peut prévoir les choses, nous ne prévoyons pas d'autres vagues de chômage technique. Ny tanjon'ny orinasa dia ny hanohy hatrany ny famokarana. Notre devoir est d'essayer de continuer à produire le plus possible pour retarder le moment jusqu'où on peut tenir. Notseviny ity tompon'andraikitra ity fa voatery ny roso tamin'ny fampiatoana arakazy na ny chômage technique ny ampahan'ny mpiasa ny orinasa tamin'ny vidiny nickel $2,000 ny tonne. Voafaritra ao anatin'ny lalàna mifeny asa fa tsy tokony ohatrin'ny enim-bolana izany chômage technique izany. Raha toka mihatsara ny fepetra nahatonga ny chômage technique dia raisina indray ny mpiasa. Raha tsy misy fiatsarana kosa nefa izany dia tsy maintsy atsaratra tanteraka amin'ny asany ireo mpiasa. 730 ireo mpiasa natsaratra tanteraka tamin'ny asany izay. 270 naverina ny asa ary nisy ihany koa ireo nahita asa hafa. Nisitraka ireo zo isan-karazany voafaritry ny lalàna ireo mpiasa natsaratra tamin'ny asany ireo. Sarotra ny fifehezana ny vidin'ny nickel eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny hanohy azon'ireo kompania mpitrandraka atao dia ny mampihena ireo fandaniana na dia miafara amin'ny fanapahan-kevitra sarotra azy izany mba ahafana manohy ny asa manoloana ny fitotongan'ny vidin'ny nickel.